Salon gastronomique touristique na hoe Sagatour ny tanjony mazava ho azy efa voalaza ao moa hoe salon gastronomique et touristique mazava be zany tanjony ali ivanty na pirobirobiny sehatry ny tourisme sy ny gastronomie eto Madagasikara. Sedra olana kely ny tourisme, tsy ny tourisme rery fa na ny crise teto Madagasikara arany dia miezaky ny ali ivanty hanarana an'izay manomboka hatreto zany. Hatreto aloha dia vente expo ihany aloha ny eritreretin'ny ali ivanty fa rehefa misy kosa ny hetsika manaraka izay misy ny hetsika manaraka mifampiroboroboana ny atao hoe tourisme ihany koa dia alefany amian-dalana ihany ny programme. Ny trano rehefa mitsangana eto dia manodididina ny 10 eo azafady amin'ity indray mitoraka ity marihana fa zavatra hafa daholo mihitsy ary zavatra vaovao daholo mihitsy no entin'ireo mpampiranty mandritra n'ity hetsika ity. Ny zahana nataony rary dia ny rary mihitsy ny vidin'ny entana na ireo lovra na nrehetrarehetra izay mandray anjara ato na kafenay dia niezaka izy tena nampidina ny entana zany mba ahafahantsika malagasy mankasitraka an'izany atao hoe gastronomie zany. Efa hitantsika zao mampiavaka anay ny anay ny réalité ny tena tianay aseho an'ny vahoaka rehetrarehetra na vahiny na ny olona na antsika malagasy izany hoe tsy prospection tena atao anisan'ny tafiditra ny prospection fa ny réalité any an-dakozia sy ny any amin'ny hôtel rehetrarehetra misy any no aseho anay mandritra nyity événement ty. Tsy miteny ny ali ivanty hoe ratsy ny sakafo malagasy, tsara dia tsara ny sakafo malagasy ary be mpankafy sakafo malagasy fa hoentintsika zany mba ampivoarina kely na ny hoe retouchena kely ozy izy tsika ozy ny vahiny dia izay tena antoko isin'le Sagatour. Misy toy ihany ve ny hetsika sa mijanona amin'ity première édition ty fa izy ny deuxième édition dia efa ady daholo moa zany mipanohana anay amin'ny deuxième édition izay sorana be da be andro zareo sahady.